zany tsy vola be avy izy. Tsy vola be satria izy miasa manao cyber any Tanan-davitra. Dia mody izy isakariva any izy tontolo andro dia mody izy isakariva. Dia androany dia omaly izy mody aloha izy zaho izy malala fa handeha hivavaka dia ohatra hoe raha dia aveo rehefa tonga an-trano izy mandefa crédit ana foana ifampiresahanay sakariva. Dia nandefa message analo izy hoe efa tonga za malala izy. Dia zaho mbola varivarina miresaka aminao an-trano dia aveo zany teny azadino mandefa crédit ana fa zaho tsy manana. Dia ela tsy hitako misy valy nefa fataondrany mamaly eo. Dia aveo tsy azony atsony izy misaony libre. Dia aveo le mpanampiny zareo natsoko dia gaga be zany mbola mikikika hoe nisy namono teo am-bavahady nisy fahefany amin'ny hôpitaly any. Dia hôpitaly aza tsy haiko izy teo zany hodikodina teo tsy haiko sy atsona daholo tsisy. Dia aveo izy natsona dia hoe Betany. Zay. Tena nandeha tany ianao? Nandeha tany za tonga tany. Faly miarabatsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy tranga zay mampalahelo ny fampisarana amintsika eto samy maneho hevitra daholo zao ny mpisehatra tambazotra serasera. Eo ihany koa ny fanokefitra nataony Sakaizina vadiny teo tena mampalahelo ny tranga. Na ny ireo artista avy any Tamatavy Tomasina ihany koa zany maneho hevitra mahakasika ity tranga tsy fandriam-pahalemana ity. Ary manjaka tanteraka ny resaka tsy fandriam-pahalemana zay tovolahy 12 taona manko no nisy niharany fanendahana tany ambolo madinika Tomasina omaly alina no tsatoan'ireo mpanendaka tamin'ny antsy ity tovolahy ity ka tsy tanany ainy. Araka ny fitantarany ireo olona akaiky ny tahina Randriamahefa dia avy nivavaka izy io zao niharany fanendahana izao ary tsy vola be no tany aminy. Manodidina tamin'ny 7 alina no sehoan'ny tranga rehefa izy andalana hamonjy fidiana iny. Io moa hitantsika amin'ny vidéo sary zao dia ny ray niteraka anazy no maneho hevitra resaka famonona ny zanany tahina Randriamahefa izay. Somary toerana mangingina manko iny isany sokajiana ho toerana mafana amin'ny tsy fandriam-pahalemana no sehoany ity tranga fanendahana ity ka mety zay ngamba nahatonga ireo nandalo tsy sahy ny janona araka ny nambaran'ireo fianakavian'ny tahina Randriamahefa. Hitantsika amin'ny fanehon-kevitra izao ary rahantsika manko fanehon-kevitra nataon'ny ray inzay rehefa avy eo fa ny amin'izao fotoana izao nefa no mahagaga hitantsika fa misy ny mpitandro filaminana tsy ampy ve sa hoe ahoana. Ary hitantsika manko fa lasa mirongatra amin'izao fotoana izao resaka tsy fandriam-pahalemana ity dia tranga tao Toamasina fa nefa kosa io tranga resaka tsy fandriam-pahalemana dia manerana ny nosy amin'izao fotoana izao na tanan-dehibe na ambanivohitra any zany. Zay ihany koa no mamafisy ny solombavambahoaka sy tena Andriana Solaiko lehibe ny mpanohitra hoe mila jerena akaiky ity insécurité resaka tsy fandriam-pahalemana ity. Zay manko raha miteny an'izany ny antoko mpanohitra na ny olom-pirenena rehetrarehetra dia lasa hoe manohitra hoe mitsikera fa hoe milamina ve ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny fiainam-bahoaka izay. Ny zavatra tokony atao rafitra matipaika ataon'ny mpitondra fandrakana ankehitriny rehefa ohatra hoe tsy mamokatra n'ireo ataon'ny mpitondra fandrakana na ireo mpitandro filaminana ireo misy mpitandro filaminana manao tena ny asany fa ny ataon'ny mpitondra fandrakana ankehitriny raha ohatra hoe handriam-pahalemana zay dia tokony atao dia atao aloha ny fifidianana sy fokontany. Ireo no mahafantatry ny vahoaka ao aminy. Mila jerena io atao fifidianana ny fokontany vahoaka any amin'ny fotony mahay ny olona ho hitondra zareo any amin'ny fokontany zay. Dia rehefa avy eo ihany koa ireo no manara-maso rehetrarehetra iza ny olona mivoaka miditra eto amin'ny fokontany reto fa indrindrindrindra dia ampiakarina ny karama ireo sy fokontany reo. Raha ohatra ampikarama ireo sy fokontany reo averina amin'ny fokon'olona averina amin'ny fokotany ny sehatra rehetrarehetra mahakasika ny fandriam-pahalemana zay. Raha ampiakarina tenentsika teo zay ny karaman'ireo sy fokontany reo lehibe ny fokontany reo lasa zareo mazoto mandeha hiasa tsara. Eo ihany koa dia mety hanangana ataontsika hoe andriamasibokon'olona zareo amin'ny fokontany misy zareo zay ary tena hiasa tsara zany fokontany zay satria io ny voafidin'ny vahoaka amin'ny fotony ary andriamasibokon'olona hitantana eo
tsy maintsy averina any amin'ny fokotany amin'ny fokon'olona any ny fahefana amin'izao fotoana izao fa tsy any amin'ny lehibe rehetrarehetra izay mifehy ny atapon-tanàna io zay koa izay ihany koa no afaka zarentsika tompoko lahy sy tompoko vavy azadino hatrany miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika matsaratsara zavatra zay resaka fanokefitra nataon'ny papany tahina andrefa mahefa manko harantsika fa tena mampalahelo ny tranga misy amin'izao fotoana izao zay. Maleriva zany maleriva zany io zanak'io avy namonjy olona avy nandeha nivavaka dia rehefa avy nandeha nivavaka izy zany dia mbola nihinana composé teo ampita teo tsy misy fihinana composé teo dia nanatitra ny anabaviny izy aloha nitaty an-trano. Za tamin'ny fotoana io efa tato an-trano ao zany mipetrapetraka eo dia tamin'ny fotoana io moa zany za efa tao an-trano zany dia mipetrapetraka teo dia nanontany azy zareo hoe aizy tahina, aizy mahery, aizy mendrika dia le mendrika moa zany le zandrany niaraka taminazy dia teny le zandrany hoe lasa nandeha nanatitra le namany iny izy vetivetika. Rehefa nandeha nanatitra le namany moa izy nandeha tikitiky dia avy nanatitra le namany izy dia niala tikitiky teo ampita teo. Efa niala teo amin'le tikitiky teo ampita teo zany izy a dia misy olona roa lahy avy aty ampita aty mandeha hitanay tao anatina vidéo moa zany izy zany hoe tsy dia hitanay hitanay le zany iny le olona roa lahy dia iny nanenjika nanatsapokantsy anazy. Dia teo amin'ny fony moa zany dia tsapokantsa mipetraka ninjehanay ny ainy fa tsy tratranay tsony tonga tany mipetaka ohatran'izay nefa andeha Nisy nahita ilay zava-nitranga teo? Misy olona tamin'ny lalana? Misy olona ihany teo amin'ny lalana fa le olona teo amin'ny lalana zany hitanao moa zany toerana mamay dia tsy misy olona mijanona mihitsy fa posy mandalo eo fa ny olona zalaza vao be lasa mitsoaka. Tokony tokotokony teo amin'ny 7 teo ilay izy. Raha ny fahalala firy-taona ny tahiny? 23 ans. 23 ans. Raha fahalalany azy tao hoe vao natao fiancé. Vao avy natao fiancé tamin'ny sabotsy lasa iny izy. Era sabotsy. Tamin'ny era sabotsy teo. Inona ny mety hoe antony hoe nisian'ilay fanarahan'ilay olona anazy nampitsatoka antsy anazy? asa telefôna. Tsisy ninina lasany. Zay le zava-misy aloha voalohany. Satria ny telefôna ny tany anaty posiny a, fa ny hita hoe tsy tena tanao tena kodra fotsiny zany sisa zany a, le posety nisy posety zay netana na eto amin'ny tendany. Zany ao anaty posety io mantsika mety misy vola ihany zany tao anatiny fa ny ankoatran'izay zany taty amin'naty aty daholo tsy hitako ny laza-datsaka ny tsipiniko te daholo izy a, teo ny rotsiny a, teo ny montrany a, ohatran'izay zavatra hita tany aminazy. Fa ity zao montrany ity. Izao montrany ity tsy nanay zala, dia ny rotsiny ohatran'izay ihany koa. Dia ilay posety tsy lasan zareo? Posety ny lasan'ny zalahy ilay posety. Fa iny tsy fantatrareo ina ny anatiny? Tsy fantatra ny tao anatiny. Fa izy zany zalahy zany vao niala avy teo fotsiny dia namaky miverina tsofoko amin'ny lalam-pasika eo ampita eo dia nahintsina dia nakany dia tsy hita intsony moa toy ny avy teo. Fa dia izay variana mitondra an'ilay narary fotsiny hoe andao entina any amin'ny hopitaly. Olona mandeha tongotra? Olona mandeha tongotra. Tsy misaritava? Tsy misaritava. Fa fotsiny zany izy hitanay ao anatin'ny caméra kasiza fotsiny zany izy tsy hitanao clair zany ilay maso fa fantatra hoe olona ohatran'izao sosolo io izy ilay olona. Izy hoe namaly sa? Namaly any izy, namaly kely any izy fa izy moa zany rehefa namaly a, efa voatsatoka ilay antsy izy mbola tafapita amin'ny arabe namonjy teo amin'ny tsena kely eo aminay devant-nay dia teo izy nitarapika. Tsatoka antsiray fotsiny. Tsatoka antsy telo. Aiza tsy aza daholo io? Eny efa avy fa izy tsy aza daholo e. Teo amin'ny tratrany teto a, dia ohatran'ny hoe misy frottement-n'ilay antsy kely mandalo teto amin'ny lohany. Izy mbola navita nitsoaka izy zany avy any nipita nandeha nakaty. Efa teto moa zany izy vao neo olona vao teny hoe zanak'olona ato. Fa le rojo volamena tsy lasa. Volamena? Volamena? Vola fotsiny le rojo. Sao dia mba misy antsoava rehetra. Fanao efa eno. Na fampitandremana ho an'ny daholo be. Olona rehetra rehetra. Kania tsy dia mahay milaza loatra ny manofady. Nonga moa mba hitanazy. Eny. Ohatran'izay zava-misy aloha fa tena Manao ny fandaram-potoana. mbola tsisy satria mbola betsaka ny namana matsaka azy amin'ny be dabe zany hoe be dabe mbola tsisy tonga ny namany eto. Ao anaty sainga moa tsika vao mety mahita hoe zao ny fandehany na zao ny fandehany. Aiza moa ilay tena misy adresse ty zareo? Ambony madinika firy moa parcelle atsika? 1332. Le repère kely aiza ny tena akaiky? Apitan'ny eo akaikin'ny Ravioli. Apitan'ny Ravioli na akaikin'ny Barakris. Eny to.